Zana anatin'izay fanikevitra izay any isika farany mahakasika ny lalàna ifehezana eo amin'ny sehatry ny fampiasam-bola eto Madagasikara kosa dia nitondra ny fanikeviny momba izay ny solombavam-bahoaka Jean Brunel Razafitsiandraofa nolazainy fa tsy viran'ny Madagasikara izay sehatra izay. Anisan'ny fanohitra mampandroso ny firenena iray ny fahatongavan'ny mpampiasa vola eo aminy ary tsy afa-miala amin'izany Madagasikara. Eto amintsika dia lasa aloha fiantsoan'ireo mpampiasa vola noho ny fametrahana lalàna matipaika ifehezana sy entina miaro ny fampiasam-bola raha ny fanazavana no men'ny solombavam-bahoaka Jean Brunel Razafitsiandraofa androany. Ny tena olonantsika dia lasa aloha le fiantsonany le mpandraharaha raha mihoatra ny lalàna apetraka ny fampifehezana. Iarahana mahalala fa raha le lalàna ny fehezana ny fiaraha-miasa tamin'ny vahiny teo aloha tsy maharesy lahatra amin'ny malagasy tsony ary tsy manaraka ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao. Dikan'izay zany dia tokony hoe le lalàna lasitra, le lalàna iarahana miasa mihitsy aloha ny tokony amboarina anaraka ny toetrandro ary amaly ny etaetam-bahoaka sy ny filan'ny fiainana malagasy. Tafapetraka izay lalàna zay vao antsona ny mpandraharaha avy any ivelany hanaraka an'ilay zavatra voadinika. Anjarany any amin'ny antenimera moa no mandany sy manolotra tolo-dalàna ka tokony hoe zana ny hananana lalàna tsara ifehezana ny sehatry ny fampiasam-bola eto Madagasikara.